tsy maintsy atao dia ny filazana amin'ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa, indrindra fanomponina Antananarivo sy ny faritra Analamanga ary manodidina ny fisehoany zavatra teto Antananarivo renivohitra. Nisy dia isy tokoa ny korotana sy ny savorovoro, ary nisy ny fahasoman-javatra, nisy ny ainana fohy. Ny zavatra azo lazana sy amtinana ny resahana dia ny fanajana, ny ara-drariny sy ny ara-dalàna, ary miazona tsisy salasalana ny lalam-panorenana. Jereo ity sary azo toy ny vavadina ambodisoatra ity. Mazava be ny nomendreo miaramila, mialana ireo dia avelao ireo vahoaka ireo androso. Nisy ny efa nahafantatra teto fa hitifitra izy ireo. Taorin'izay dia arahantsika amin'ity sary ity, izay sary mbola tsy nandeha nataiza tamin'ny fahita lavitra ny tena zava-niseho marina, ny aloha ary nandritra ny fitifirany. Miala avy hatrany mantsy ireo miaramila raha vantany vao nahazo baika ary nandositra mihitsy. Teto dia mazava be ny sary avy ao ambotsoratra ny tifitra. Ahitantsika fa sanatria tahaka ny famonoana akoho nanaovana ireo vahoaka. Nipotolona mihitsy ireo mpitolona, ireo nanandrana nitsoka dia voatifitra avy any an-damosina ary lavitolo. Ireo efa voaka mba nitsangana dia nahazo ny anjarany koa. Mivalapatra manerana ny arabe. Tatrimo anefa ny noforatsin'ireo mpitolona fa minitra vitsy taorin'izay miverina indray ny tifitra.
Ambotsifidiny, Manankileny, very havana, very namana, very zanaka tamin'ny andron'ny fahafito volana febroary. Tezitra ny Ravalomanana ny vahoaka. Misy fianakaviana ny niakatra teny mianadago. Sivy amby telopolo taona izy maty voatifitra teny. Misy namany niaraka taminy niatso anay tao an-trano. Dia nandeha teny amin'ny hôpitaly izay dia efa niaraka an'ilay faty be dia be tao amin'ny hôpitaly izy. Ny tifitra nahazo azy voatifitra teo amin'ny masony izy dia mivoaka avy aty amin'ny lohany. Zay ny tifitra nahazo azy dia maty sur place teny Ambotsiroatra izy. Samby niakatra teny izay telo mianaka, nisy efa mianaka izay ny teny. Zandriko faralahy dia zanako lamatoa. Nefa izay mianaka izay sisa izany mitondra ratra. Zanako lamatoa izany sy ny zandrinay faralahy. Tsy hita tokony ny fatiny hatramin'izao ka hatramin'izay. Telo taona izao tsy nandaozany anay nefa nandao zanaka 5 io zazy io. Raha ohatra ka misy mbola manana toe-tsaina hoe lian-drà dia ny amezako azy ohatr'izay ny rà laza izy fa malagasy nefa malagasy ohatra azy nafatra lava karaha ireo olona reo tsy sida ka mba mitaka tokony any sehoany ho faty ireo tsy tsy ny zanako rehefa maro ny vahoaka izay naleviny malahelo atoko tena malahelo. Raha ohatra zany hoe verina le matinay dia mahazo verina izy fa raha tsy verina matay tsy verina izy. Raha ohatra ka vitany mamerina ny ainy zanako maty any am-pasiny dia raisina tanandroa izy raha verina eto izy. Fa raha ohatra kosa ka tsy vitany dia aloha izy mba heritreritra tsy saina fa samy olona niteraka izay fa tsisy ilana azy mihitsy verina eto. Sa mbola tsy ampy ve ny olona vonony tamin'ny 7 février 2009.